mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa ity zomafa 5 ny volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Agay Mpaminany. Agay 2:1 ka hatramin'ny 9. Agay 2:1 ka hatramin'ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tamin'ny andro faha 20 tamin'ny volana 7 no nahatongavany tenin'i Jehovah nentiny Agay Mpaminany nanao hoe lazao amin'ny Zerobabela zanak'i Sealtiela governora any Joda sy amin'ny Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha fa manahoana kosa ny fahitanareo azy zao. Moa tsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity nefa mahireza ankehitriny ry Zerobabela hoy Jehovah ary mahireza ry Josoa zanak'i Jozadaka mpisorona be ary mahireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah ka miasa fa izaho no momba anareo hoy Jehovah tompony maro araka ny teny fainekeny nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Indray maka koa raha afaka kelikely dia ampihororoiko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina ary ampihororoiko koa ny firenena rehetra ka ho avy izay irin'ny firenena rehetra ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah tompony maro. Ay ny volafotsy ary ay ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro ary eto amin'ny fitoerany ity no anomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Niverina avy tany amin'ny fahababoana nandritry ny 70 taona na 80 taona ny zanak'Israely ary rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana izy dia roa no lahara-pahamehana: ny fanamboarana ny tempoly sy ny fanamboarana ny manta. Ary hitantsika ao amin'ny bokin'ny Nehemia, ao amin'ny bokin'ny Ezra ny famerenana amin'ny laoniny ireny tanàna sy ny tempoly ireny rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana. Amin'ity bokin'ny Agay ity dia manamafy izany famerenana amin'ny laoniny ny tempoly izany ny faminanian'ny Agay. Ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia manatitrantotra lafin-javatra manokana mihitsy eto Agay. Ny androny dia izao: rehefa niverina avy any fahababoana zanak'Israely mazava ho azy nikorotana daholo ny tanàna satria nilaozana nandritry ny 70 taona, nikorotana ny tanàna, tsy maintsy namboarina ny lalana, miverenana naverina amin'ny laoniny momba ny fananantany sy ny tahaka izany. Tao koa nefa ny olana dia izao: rehefa nandeha babo ny zanak'Israely ritra amin'ny 70 taona dia nisy olona niditra tao, nisy olona nonona tao amin'ny toerana, nisy vahiny nonona tao ary tsy maintsy nalamina ireny vahiny ireny izay nindrana ny tany nandritra ny 80 taona, tsy maintsy nalàna tamin'ny toerany. Andraindray moa dia nilavaniny tamin'ny zanak'Israely mihitsy satria nitsanga koa tompony satria 80 taona tsy nisy olona kosa teo dia niveriny tonga ny zanak'Israely dia miteny hoe iveriny izay haka ny taninay avy any amin'ny fahababoana, nefa nisy olona indray teo izay nindrana ny tany ary dia nisy olana tahaka izany. Ity izany ny bokin'ny Nehemia ny fiatrehana ireny. Fa izao amin'ity eto am-piatantsika ity dia misy toe-tsaina izay amafisiny Agay ho toe-tsaina mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana dia ny tranony nataony tsara tarehy, nasiany valindrihana ao ny filazan'ny Agay Mpaminany eto, nataony tsara tarehy ny tranony fa tsy nihevitra ny tranon'i Jehovah izy. Izany hoe izay apetipetiny fiainany no nataony aloha
melonina anaovany fanarenana ny tranon'Andriamanitra. De Andriamanitra niteny tamin'ny malakay mpaminamana hoe everony ny lalanareo fa tsy ambinina ange nareo hoe, tsy mahasoa anareo ange zany, tsy tahina ange nareo hoe, mitahiry eo anaty kitapo laoka ange nareo hoe, fa eritrereto aloha momba ny tranon'Andriamanitra, atao veloha ny tranon'Andriamanitra. Araka ny mifanitsy am'lay totenin'i Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, atao veloha ny tranon'Andriamanitra. Amin'ity andininy toko faharoa andiny voaloha hatramin'ny fahasivy ity de miresaka izay fanaovana ny tranon'Andriamanitra rehefa nataon'Andriamanitra ho lara-pahamena ny tao amin'ny hanao zany ho lolarana ny zanak'Israely. De misy zavatra roa lehibe zay asain'ny tompo mpanjiny ny zanak'Israely eto amin'ity andiny voaloha ka hatramin'ny fahasivy ity. Voalohany de izao, nasehony fa lehibe ny asa. Lehibe ny asa. Inona le lehibe ny asa? Izy manao hoe jereo zao io trano fiangonana io, tempoly io, jereo afa-po amin'io ve nareo? Jereo ny tsy fahalavo rariny. Talohan'ny fahababoana tsara tarehy ny tempoly nataon'i Solomona, tsara tarehy ny manda, tsara tarehy ny toeram-pivavahana. Ary ankehitriny jere zao ve ny toeram-pivavahana mifanintana voninahitr'Andriamanitra. Noho zany dia ny taon'ny zanak'Israely hanana vina lehibe, hanana vina izay momba ny tranon'Andriamanitra, hibanjana asa lehibe. Mampatsiaro ny tenin'i Jesosy ao amin'ny filatsara-masina ka ny Jaona manao hoe ary anao asa lehibe no izao azy izy ho Jesosy. Indraindray ny zanak'Israely de matika hirana ka dia miazy ny nataony lasa lohany an'Andriamanitra. Ary tsika koa ankehitriny indraindray rehefa asain'Andriamanitra manao ny asa lehibe de zao feratsika ho asa kely ny atao. Fa eto de hoe Andriamanitra manao hoe ataovy jereo ny voninahitry ny tany aloha de manaova mihoatra lavitra noho zany. Zany hoe manaova maniry manofisa zavatra lehibe ho an'ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe rehefa ko malala izay toe-panahy zay tokony ho ananantsika izay amin'ny fanaovana asa, na asa am-piangonana io na asa tsika andavanandro, ny hoe sahy manofo zavatra lehibe, sahy manofo zavatra lehibe de lehibe. Indraindray ny hitantsika amin'ny toe-tsaintsika malagasy dia indraindray rehefa manao zavatra tsika dia tia manao zavatra kely, tia manao zavatra kely, indraindray na manao trano io na manao zavatra io de akelezitsika avokoa ny zavatra atao rehetra. Inona ny antony mahatonga an'izany? Toe-tsaina ve, civilisation mihitsy ve, toe-panahy ve? Fa indraindray tsika rehefa manao zavatra dia tsy tena sahy manao zavatra lehibe, tsy sahy mieritreritra zavatra lehibe. Hoy pasteur Velijaonona efa resahantsika eto Mofinainy. Ora Velijaonona ny toriteny Ray Maka manao hoe za ozy rehefa mahita ny malagasy de izao mahita azy ohatra hoe mamboly de metra-panontaniana nahoana ianao zany? Dia hoy pasteur Velijaonona, pasteur Tombatantelo io zany, dia hoy ny olona ozy manao hoe eny mba mambolimboly kely eto e, ary ianao manao inona? Mivarotra? Mba mivarobarotra kely pasteur. Ary ianao zany mba maninona? Miasa asa kely ety. Ary ianao maninona? Manasa lamba? Manasanasa lamba kely ety. Ary ianao zany manao trano? Manao trano kely eto e. Ary ianao zany mba mitsangatsangana? Tsy de mba mitsangatsangana kely e. Akelezina avokoa hoy pasteur Velijaonona. Zany hoe fanetretena ve? Sa tena toe-tsaina mihitsy le hoe manao zavatra kely, tsy manana vina lehibe, tsy manana vina hanao zavatra lehibe. Ary izay toe-tsaina izay no tian'Andriamanitra alana ao anatin'ny toe-tsaina zanak'Israely, manao hoe rehefa manao zavatra de manofisa zavatra lehibe, sahy manao zavatra goavana, sahy manofo zavatra goavana, sahy mieritreritra manao hoe ny Andriamanitra ao de Andriamanitra lehibe, Jehovah tompony maro, mitondra anao namoaka avy any amin'ny tranona handevozana avy any Ekipta, tompon'ny harena, tompon'ny volafotsy, tompon'ny zao rehetra zao. Ka nahoana anao ny mieritreritra zavatra kely, mieritreritra zavatra io ve ho vita, zany ve ho totosa, zao fotsiny ny eo am-pelantanana sy ny sisa rehetra. Zany de manjary vato misakana indraindray ka tsy ahafahantsika manao zavatra lehibe ho an'Andriamanitra. Ary tsy hoe lehibe ho an'Andriamanitra ihany, fa lehibe ho an'ny fiarahamonina, tsy hoe lehibe ho an'ny fiarahamonina ihany, fa lehibe ho an'ny ankohonanao na ho an'ny tenanao manokana. Nefa ko malala lehibe ny Andriamanitra ao, mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao, sahy
manofy sahy manapa-kevitra hanao zavatra lehibe eo an'Andriamanitra. Izay mahatonga ny ovinan'ny tompo miteny hoe mahireza. Fa ny faharoa lehibe zay asehon'ity boky ny Hagai ity, tsy hoe fitaomana ny zanak'Israely hanofy eritreritra hanafikasana hanao zavatra lehibe eo an'Andriamanitra ihany, fa izao asain'ny tompo koa mieritreritra ny handresany zanak'Israely eo ampanaova zany zavatra sarotra zany, eo ampanaova zany zavatra lehibe zany, de tao amin'ny eritreritra fandresena, tao amin'ny eritreritra fa vitio. Ozy amin'ny andiny manao hoe mahireza ianao ry Jerobabela, io lay gouvernoura laika zany io, mahireza ianao ry Josoa, io le mpisorona io zany, ary mahireza anareo vahoaka. Afako Andriamanitra de miteny eto manao hoe mahireza. Dikan'teny hoe mahireza dia ny ao an-tsaina no ny voalohany indrindra, ny ao an-tsaina, ny saina lay asa zany, io fahavononana io namboarin'Andriamanitra voalohany indrindra. Ny dikan'teny hoe mahireza de zao ataovy ao an-tsainareo fa efa vita io. Ampidiro ao anatin'ny sainareo fa efa vita lay asa lehibe. Aza mieritreritra n'lay asa lehibe ao an-tsainareo hoe mbola vo atao, fa eritrereto ao anatin'ny sainareo fa efa vita lay izy. Dia miasa am'izay, zay ny tohiny. Izy manao hoe mahireza ary miasa. Ny dikan'le miasa de zao ataovy am'izay rehefa tonga ao anatin'ny sainareo, efa ao an-tsainareo, masaka ao an-tsainareo fa efa vita lay izy, de zao tanterao fotsiny amin'izay. Izay toe-tsainy zay no anankiray zay tian'ny tompo ho toe-tsaintsika eo ampanaovan-javatra. Raha tsika mieritreritra hoe amin'ny ady de ady mbola ohatra ady amin'ny fanaovan-javatra, fananganan-javatra, ao ady zany. De raha tsika mieritreritra hoe ady mbola vao hitadiavana fandreseny zany, fa tsy zany amin'ny soratra masina. Mazava ny tenin'i Jesoa, vita ny zavatra rehetra, vita, efa vita le fandresena, efa vita lay ady, efa azo le fandresena. Noho zany raha manao zavatra ao an'Andriamanitra ianao de aza mieritreritra ny hoe zavatra tsy ho vita, aza mieritreritra hoe zavatra mbola ho atao, fa mino fa efa vita io, mino fa efa vita. Fa ny dikan'teny hoe le miasa de zao ataovy, efa vita ao an-tsainao, efa vita, efa inonao fa vita, de mandehana am'izay miasa. Fa ndraindray ampifamadihetsika am'izay le izy, eritreretintsika manao hoe mbola vo eo amitsika mihitsy vao manomboka le eo tsika vao mieritreritra. De zao ny hafetsen'ny devoly de zay mandrakariva, ny hafetsen'ny devoly de aletiny ao anatinao, fa ianao rery no manao an'io, aletiny ao anatin'ny sainao fa mbola vao manomboka ianao, aletiny ao anatin'ny sainao fa ny ady zay ataonao de ady mbola vao edivana fa tsy afantatra na andresy na tsy andresy, aletika ao anatin'ny sainao zay de zao reraky ianao, reraky eny am-pandehanana ianao, reraky zany tebiteby zany, de tsy mahavita lay asa. Zany re afaka malala ambarany tompo aminao hoe mahireza. Ny dikan'teny hoe mahireza de zao ataovy eo an-tsainao fa efa vita ny zavatra asian'Andriamanitra ataonao, ataovy eo an-tsainao fa zao efa nataon'Andriamanitra io, efa vita n'Andriamanitra io, fa miandry anao sisa hamoaka zay ho hita maso. Zay ny dikan'teny hoe miasa, avoaka ho hita maso izy, lay zavatra efa ataon'Andriamanitra ao am-ponao efa vita. Afaka malala hoy tsika manao hoe asain'Andriamanitra mikendry asa lehibe, asain'Andriamanitra mikendry zavatra tsara ho an'ny asan'Andriamanitra, ho an'ny tanindrazana, ho an'ny fianakaviana isika. Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra mpanao kitotono, Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra mpanao zara fa vita, ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra mitaizatsika ho zatra miankina, mitaizatsika ho toloram-potsiny, fa Andriamanitra tsika Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, manao ny zavatra tsara ary mampiditra ao anatin'ny saintsika ao. Rehefa manao zavatra de sahy manao zavatra tsara, ary sahy manao zavatra lehibe, satria tsy ianao no manao zany voalohany fa Andriamanitra. Fa ny fahatelo lehibe zay asehon'ity boky ny Hagai mpaminany am'izay mofonaina voalahatra ao antsika ity, tsy hoe mampahiretintsika iny izy ianao ny tsara, fa ny fahatelo de zao mampiomana antsika koa izy, fa izao tsy maintsy misy ny zavatsarotra, fa izy no ampiorohoro firenena manodidina. Hoy tsika manao hoe rehefa nanao ny trano ny tempolo ny zanak'Israely de nanao ny manda, de hitantsika ny boky Nehemy fa nisy mpisopatra, nisy mpialina, nisy karazan'olona masomaso zay nanana vato misakana tam'izany fandrosiny ny asan'Andriamanitra izany. Dia eo Andriamanitra miteny manao hoe ampiorohoroko ny firenena.
Zany hoe Andriamanitra no hiasa. Satria antsika mantsy rehefa manao zavatra lehibe de tadidiana tsara fa tsy hoe manao zavatra lehibe zany ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fiezana de zao de hoe vita ho azy. Fa zao misy mandrakariva lafin-javatra manakany any am-pandehanana eny, misy vato misakana any am-pandehanana eny, ary tsy lozan'olana mandrakariva. Fa izao hoy ny tompo eto, izy no miasa, zay tsy vitantsika izy no mamita azy. Aza manahy mihitsy fa zay tsy vitantsika izy no mamita azy, raha tsy efa vitany raha teo. Fa isika dia fitaovana sy fiasana ihany, fa Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Afaka malala ndraindray ny masontsika any amin'ny firenena manodidina antsika, ndraindray ny masontsika any amin'ny olana. Ary efa any amin'ny olana ny masontsika de lasa mifindra atsika ty, lasa mifindra ty amintsika ny olana de lasa olana koa sika. Fa ny masonao aza atao any amin'ny olana, fa raha ataonao any amin'ny olana ny masonao de mifindra any aminao ny olana, ary lasa tsy voavaha ny olana rehefa any amin'ny olana foana ny masonao. Fa any amin'Andriamanitra, any amin'ny Jesosy, any amin'ny finoana, any ny maso. Fa nareo varinina amin'ny olana de zao manjary tsy afa-miasa, manjasa la ny andro mieritreritra olana, la ny andro mieritreritra vahaolana, fa tsy la ny andro miasa. Ito ny tompo de mitemana hoe miasa mahereza, miasa ny olana izy no miatrika azy, izy no manampy, izy no misava lalana. De avako inona re ny asa tian'Andriamanitra ataonao hoe amin'ny fiainanao manokana, misy zany. Inona ny fanorinao amin'ny fiainanao manokana, inona ny nofinofinao an'ny angonanao, inona ny nofinofinao an'izay ho an'ny asanao, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny tanindrazanao, ho an'ny mpiarabelona aminao, de ny tompo miteny aminao eto, mahereza ianao, eritrereto fa efa vitan'Andriamanitra zany, mandehana ataovy. Rehefa sain'Andriamanitra ataonao, ataovy amin'ny fifaliana, ataovy amin'ny fitiavana, de matoki fa izy mandrava ny sakana rehetra. Ary ny fahefarafarany de zao, Andriamanitra rehefa maniraka atsika de afaka de maniraka atsika ahomby izy, tsy maniraka atsika tsy ahomby Andriamanitra, fa raha maniraka atsika Andriamanitra, maniraka atsika mba ahomby izy. De izy miteny manao hoe ay ny volamena, ay ny volafotsy. Zany omeny Andriamanitra atsika zay ilaitsika. Izy manao hoe ay ny volamena, ay ny volafotsy. Izy moa zany tsy miteny mivantana teo omeko anao zany, omeko ny volafotsy, omeko zany. Ay ozy izy, asehony zany fa azy ny harena. Fa inona nataontsika? Mangataka aminy. Inona nataontsika aminy? Manatona azy. Ay ny volamena ozy, ay ny volafotsy. Samy hafa mitemana hoe omeko ny volamena, omeko ny volafotsy. Tsia, fa izy hoe ay ny volamena, ay ny volafotsy. Inona ny dikan'izany? Manova eo aminy sika, maka eo aminy sika, omeny atsika zay ilaitsika. Fa inona nataontsika? Manatona azy, manaiky azy, mandray azy, mivavaka aminy. Afaka malala an'Andriamanitra ny harena, an'Andriamanitra ny fiainantsika. Izao ary nahoana ny kivy, nahoana ny tsy mieritreritra anao zavatra lehibe ho amin'ny fiainanao manokana, nahoana ny mieritreritra zavatra kely hoe io ve ho vita, io ve ho totosa, ho tratra ve ny tanjana sa tsy ho tratra. Matoky fa ny tompo hoe azo ny volamena, azo ny volafotsy. Ary ny fiafarany ny asa tiany ny tompo ataonao de zao ho fanehoana ny voninahiny. Izy manao hoe ho fenoiko ny voninahitro. Ity trano ity zany hoe ho fenoan'Andriamanitra ny voninahiny le fikasanao. Afaka malala mahatao amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Mahatao amin'ny hazo fijaliany Jesosy, ny fahafatesany zao amin'ny hazo fijaliana nge fahafatesany zay nitondra famonjena ao atsika, nitondra fahatanterahana ao atsika, fahafatesany zao amin'ny hazo fijaliana nge nitondra fifaliana ao atsika. Zany le afaka malala matoky, meteza hiankina amin'Andriamanitra, meteza hametraka ny asa am-pelatanan'Andriamanitra, mahereza ary de mandana miasa ho ny filazany akay. Ivavaka sika. Tompo misotranao zay noho ny amin'ny fampaherezanao anay, fa ianao no miasa eo amin'ny fiainanay. Raha tokoa zay Jesosy rehefa mijery ny asa de heverinay fa zay rery ny manao zany. Heverinay fa ny fiezahanay, ny herin-tsainay no ahavitanay ny asa izay mahasambatra anay, na ny eo anivon'ny tokantranonay, na ny asa ampanaovinao aminay amin'ny ara-panahy. Mamindrafo aminay Tompo. So rehefa manome toky anay ianao, fa ny asa de hifandrombonana, tsy miasa irery iray, fa miara-miasa amin'ny hafa.
ray heverinay fa izay samy rery ny mahavita. To aminao izay ahatsiary fa tsy efan'olo rery ny asanao, tsy efanay samy rery koa, fa asa iombonana, asa iarahana aminao, asa tanterahana amin'ny finoana.